Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falinaraba tsika rehetra afaka malalatra ity alakamisy fa 10 volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny petera faharoa toko fahatelo, petera faharoa toko fahatelo, andininy firaika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa raha ho levina toy izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy alevina ny lanitra ary andoro sy ampempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana ho amin'izany raha malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazotomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana, ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha lahy malalatsika taminareo, koa araka ny fahendrenany menasy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza ny zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra saro-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miolona tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala dia tandremo fandrao ho voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay orenanareo, fa mitoboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy any ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tao anatin'ny andro vitsivitsy rehefa malala dia lalantsiny raha toa ka tsy tafita tany aminareo ny mofinaina, tany amintsika ny mofinaina no ny antony ara-teknika teo amin'ny fampitana ny mofinaina no anton'izany ry havako, ary dia inona fa amin'ny fotoana izay anarahanao ity mofinaina ity dia efa miverina amin'ny laoniny ny fandefasana izany mofinaina izany amin'ny tambajotra izay ifandraisantsika mahazatra ry havako malala. Ny teny entina mampahairanao anio dia andininy fahavalo ambin'ny folo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy tompontsika sy mpamonjy. Raha jerena ny tenany ratan'i Petera dia ny hoe fa mitomboa ao anatin'ny fahasoavana. Mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Ilay mitombo dia mialehibe mihitsy, mialehibe ao anatin'ny fahasoavana. Kristianina mialehibe ao anatin'ny fahasoavana. Ary kristianina mialehibe ao anatin'ny fahalalana an'i Jesosy. Ilay mialehibe eo dia fantatrao izany fa tsy mialehibe amin'ny ara-batana loatra, fa fitomboana amin'ny lafiny manontolo io, amin'ny lafiny ara-batana tsy maninona raha ilaina, amin'ny ara-tsaina, amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-pinoana. Fa izany fitomboana izany dia fitomboana ao anatin'ny fahasoavana. Ahoana moa rehefa malala ny hoe kristianina mitombo ao anatin'ny fahalalana, kristianina mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Raha toa ka jerena ny fijerin'ny Petera avako malala dia ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia fiainam-pahasoavana tokony ho izy. Fiainam-pahasoavana. Izany hoe ny isan'andro ny mpino dia fahasoavan'Andriamanitra. Lazaina fa mitombo ao anatin'ny fahasoavana ny mpino raha ohatra ka miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra izy. Izany hoe ny fiainana isan'andro dia fiainana miorina amin'ny fahatserovana fa izay eo aminy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izay eo aminy dia fitahiana avy amin'Andriamanitra. Mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Raha toa ka jerena ny ataontsika hoe ny lafiny ara-panahy ry havana, ny fahasoavana dia ny fahatserovan'ny olona fa voavela heloka izy. Ny fahasoavana dia fahatserovan'ny olona fa miaraka aminy isan'andro Andriamanitra. Ny fahasoavana dia fahatserovan-tenan'ny olona fa ilay Andriamanitra izay topoiny dia Andriamanitra izay tia azy ka tsy dia ny fahatanjahany mahasalama azy na
mampitoetra azy amin'ny fiainana fa ny fahasoavan'ny tompo noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Mitombo amin'ny fahasoavana ary isika rehavako malala amin'ny lafiny ara-panahy rehefa mahatsiaro an' Jesosy Kristy tompo ho ivo ny fiainantsika. Mitombo ao anatin'ny fahasoavana isika rehefa mahatsiaro fa ity fiainam-panahintsika ity dia ilayntsika kilona amin'ny alalan'ny fifandraisana mivavaka amin'Andriamanitra. Dia hoy Petera eto, tsarovy fa zao zavatra hitanareo rehetra zao dia ho levina. Mazava ozy fa ho levina zao zavatra rehetra zao andininy faraika ambin'ny folo, iempo aza ozy, tsy aritra. Dia olona manahoana ny tokony ho toetsainy izay ny olona miandry ny fiavian'ny tompo zany? Olona mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Tsy mitombo amin'ny alalan'ny fiezahan'ny herin'ny tena, na mitombo amin'ny alalan'ny tsy fahamarinana, na mitombo amin'ny alalan'ny ataontsika hoe tsy fahamendrena koa aza, fa mitombo amin'ny fahasoavana. Izany hoe zay zavatra rehetra eo aminao dia fahasoavana. Fa koa ary Petera rehavako malala manazava manao hoe ny mpino dia mitombo koa ianao amin'ny fahalalana ny Kristy. Io lay fiezahana mamantatra mandrakariva an' Jesosy. Toy ny milaza Petera fa Jesosy tsy hoe fantarinandray mandeha akory. Tsy hoe ampy ny fahafantaranao an' Jesosy satria ianao efa nianatra sekoly alahady na efa mpandray fanasana amin'ny tompo. Fa Petera eto dia manazava fa mitombo koa ny fahafantaranao an' Kristy. Ary Paoly dia efa nilaza fa sombotsombo ny engeny fahalalantsika. Ary zany fahalalantsika zany dia mitombo isan'andro amin'ny alalan'ny finoana, mitombo isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, ny fahafantarantsika an' Jesosy dia mitombo. Fa tsy hoe ny fahafantarantsika an' Jesosy tamin'ny mbola sekoly alahady no mbola fahafantarantsika an' Jesosy aty amin'ny faha-telopolo taona, faha-dimapolo taona antsika. Fa mitombo ny fahafantarantsika an'Andriamanitra satria mitombo koa ny finoantsika, satria mitombo koa ny fantaranantsika soatra masina, satria mitombo koa ny fiainam-panahintsika, dia mitombo koa ny fahafantarantsika an' Jesosy. Raha fitiana zany dia zao ny tiany Petera ao an-tsaintsika rehefa malala dia kristianina mitombo ara-panahy, kristianina mitombo ara-pahalalana ny Kristy, kristianina koa mitombo amin'ny zavatra rehetra. Tsy kristianina miamahantra ara-panahy, na kristianina koa aza miamahantra amin'izay fiainana isan'andro, fa kristianina mivoatra satria manana ny tombo. Saingy kristianina mivoatra amin'ny lafiny manontolo, fa tsy kristianina miankina amin'ny zavatra zao tontolo zao, fa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mitombo ny fahalalanao, mitombo koa ny mety ho fivelomanao, mitombo ny mety ho fahasalamanao. Fa izao, izany fitomboana zany dia ateraky ny finoanao sy ateraky ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy tokony misy mitombo zany satria sanatria nangalatra, na mitombo satria nanao fetsifetsena, tahaka izany fa kristianina mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Ary raha miteny hoe fahasoavana koa isika dia tsy itsika ihany io rehavako malala, fa mitombo ao anatin'ny fahasoavana ka mahana fifaliana mizara, mahana fifaliana mitombo ao anatin'ny fahasoavana mba hizara, mba hanoana ny asan'Andriamanitra, mba hanoana ny vanim-ponan'Andriamanitra. Zany hoe mitombo ao anatin'ny fahasoavana. Miandry ny fiavian'ny tompo isika rehavako malala. Ary toa ka mpino miandry ny fiavian'ny tompo ka mahatsiaro fahasoavana isan'andro dia izao tsy mametraka ny fony eto amin'izao tontolo zao zany, fa mametraka ny fony ao amin' Jesosy. Ary ny fametrahan'ny fony ao amin' Jesosy no anana ny fanantenana fa handova ny fiainana mandrakizay izy. Tsika manao hoe Petera dia manafatrafatra. Petera moa zay ny afatra. Ny afatra Petera dia mampitodika ny olona mandrakariva amin'ny fiainana mandrakizay Petera. Petera dia mampatsiaro ny olona fa fandalovana ny tany ary misy ny fiainana mandrakizay ova-tany mino. Azy zay rehetra manam-paharetana amin'ny finoana, manam-paharetana ao anatin'ny fizahantsoetra no mandova izany fiainana mandrakizay zany. Fa eto am-pamahana ny Petera amin'ny taratasy, Petera 2:7 io dia manazava fa tsy hoe satria kory ho tapoka zao tontolo zao dia
tsy mitompontsony ny mpino hoe ka de farany zao tontolo zao de miena zany ny zava-dehibe tsy manao ninina ny zava-dehibe tsy mandalina mosohatra masina ny zava-dehibe satria efa kaiky ny tompoka dia tsy ny mitombo ny zava-dehibe fa ny miena aza tsy ry avako malala ny olona miandry ny fiavin'ny tompo de olona mikatsaka ny fitombona amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny fahasoavana tsy fitombona amin'ny tsy fahamarinana io tsy fitombona amin'ny faharatsiana io fa fitombona amin'ny fahasoavana fitombona amin'izay zavatra tsara rehetra fitombona amin'ny fikasana tsara zany hoe ny mpino miandry ny fiavin'ny tompo saingy eo apetrasiny ny fiavin'ny tompo ny mpino de mahana fikasana tsara mikendry mandrakariva ny hitombona mikendry mandrakariva ny lavitra trany ary mikendry mandrakariva zay ahafahana mandroso amin'ny lafiny maro fa zany fandrosoana zany de fandrosoana ho amin'ny fahasoavana fa tsy fandrosoana ho amin'ny filandratsiny zao tontolo zao na fanaranam-po fa fandrosoana ho amin'ny fahasoavana avako malalo ny vavakintsika de manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao zany hoe ho avy enenao Jesosy saingy eto Petera de manazava amintsika manao hoe ao anatiny zany fiandrasantsika ny tompo zany de manafatra antsika ny soratra masina mba hitombotsika trany aza miena ary avako aza malaina na amin'ny fanompona aza malaina na amin'ny vavaka aza malaina amin'ny fiezahana anatsara ny fiainanao ny fiainan'ny tanindrazanao ny fiainan'ny ankohonanao aza malaina amin'ny fitombona ara-panahy aza malaina amin'ny fitombona amin'ny fiarina koa aza fa zany rehetra any de ao anatin'ny fahasoavana no hitombonao enga de afaka malala orakofa ny fahasoavan'ny tompo aza ny fitombonao amin'ny lafiny rehetra tsy kristianina miamanitra ara-panahy tsy kristianina miamanitra ara-toekarena tsy kristianina miena ara-pivelomana fa kristianina mitombo amin'ny lafiny rehetra satria miandry ny fiavin'ny tompo de miezaka manararoatra ny mazava ahafahana manompo ahafahana mitombo ahafahana mizara ahafahana mity ny hafa ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa manafatra anay ianao ny hitombonay ara-panahy manafatra anay ianao fa ny fotoana fiandrasana ny fiavinao de fotoana fitombona ara-panahy koa tsy fotoana fienan'ny fitiavana tsy fotoana fienan'ny herim-po sy ny finoana fa fotoana fitombona ara-panahy tompo azaverinao variana am'izao tontolo zao zahay fa mampiena ny fiainam-panahinay zany azaverinao variana amin'ny zavatra zao tontolo zao zahay fa mampiena ny risim-ponay amin'ny fanompony zany tao amin'izay hitombo ara-panahy tao amin'izay hitombo amin'ny fahalalana anao Jesosy taio ny tokantranonay taio ny fiainanay taio ny asa fivelomanay rehetra mba ho mari ny fitombonay ao amin'ny fahasoavana Jesosy de rakofo ny fitahinao sy ny fifalianao ny fiainanay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen